Don't need permission, made my decision. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Madio citron jason vovao vovon misy anitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma faharoapolo ny volana oktobra miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité ho an'ity anio ity ireto avy hatrany ny lohateny. Miatra avokoa ireo fombafomba rehetra anehoana ny fisaonana rampitso sabotsy fotoana izay andevenana ny filoha teo aloha ny professora Zafy Albert. Olona roa no maty ny pesta atrin'ny omaly, tsy mitsatry ny miakatra kosa ny isan'ireo olona sitrana taorian'ny fitsaboana. Iato ny orana ao anatin'ny 3 andro manerana nosy raha nambaran'ireo mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro androany. Mbola olana eto amintsika ny idiran'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tontolon'ny asa. Anomboka ny volana novambra ho avy izao ny fantsiana ny fanao isan-taona ny lisam-pifitianana. Ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy faly miarabantsika ihany koa ary manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tapany faharoa ity androany ity rahantsika ny zaza manontany misy ihany koa ny oianao sy ny hafakely ary Francis Turbo no iaraka amintsika. Ny tapany voalohany kosa hitondranay sy Sonia Andrenirina amintsika ny vaovao. Ary dia mahakasika avy hatrany ny andro rampitso no resantsika voalohany satria dia miatra ny fombafomba rehetra izay anehoana ny fisaonam-pirenena rampitso asabotsy. Ny ainga fitao ambilobe ary ny azo any Betsiaka androany tokoa mantsy ny tranovorona izay misy ny filoha teo aloha ny professora Zafy Albert rehefa ny aretatory hatramin'ny alarobia tao ambilobe andro fisaonam-pirenena ny sabotsy izao araky ny efa napetraky ny notapany ny fitondram-panjakana miatra avokoa noho izany ireo fombafomba rehetra anehoana ny fisaonana toy ny fanakatonana ny toerana fisotroana zava-pisotro misy alcool ny fanajanonana ireo lanonana maro samihafa sy ny fandefasana mozika mafy araky ity vaovao izay hoentiny Thierry Edouard sy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Androany maraina no nihazo ny tanàna ny Betsika ny vatamangatsika ny filoha teo aloha ny professora Zafy Albert. Tanàna iray tsy lavitra amin'ny lalam-pirenena fahadimy A no misy an'ny Betsika. Io maraina io no fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana no ny aloha ny fiangan'ny tranovorona ary mbola andrasana ao an-tanàna hatrany ny nofony mangatsika ny professora Zafy Albert hatramin'izao mialoha ny fandevenana. Hanatrika izany fandevenana izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo olona manan-kaja maro. Ny sabotsy izao no natokana ho an'ny fandevenana ka andro fisaonam-pirenena izany. Miatra avokoa ireo fombafomba rehetra anehoana ny fisaonana toy ny fanakatonana ny toera fisotroana zava-pisotro misy alcool, ny fanajanonana ireo lanonana maro samihafa, ny fandefasana mozika mafy. Izay isaorantsika moa zany avy ao minute info nitondra ny ireny sary avy any ambilobe ireny ho rahantsika ny mahakasika an'izay ho an'ny rampitso fa hivadika eo amin'ny vaovao mahakasika ny fahasalamana indray.
distrika 7 amin'ireo 17 amin'izao fotoana no ahitana ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Araiky ny efa nomafisiny ministera ny fahasalamam-bahoaka ombieny dia mitoy ny fandraisana an-tanana ireo marary. Eo ihany koa ny fepetraraisina isorohana ny fiparitahan'ny ny valanaretina pesta. Olona roa hatreto hatramin'ny omaly no fantatra fa namonainy saingy tsy mitsahatra ny mitombo kosa ny isan'ireo olona sitrana taorian'ny fitsaboana. Manoloana ireo rehetra ireo anefa mbola hiato hatramin'ny 10 novambra izao kosa ny fampianarana ho an'ireo sekoly rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao anatin'ireo Cisco sy ZAP voakasika amin'izany. Mitondra ny andindinim-baovao Rindra Tahiry sy Doda Rajarinjato. 17 hatreto ireo namoy ainy manerana ny nosy hatramin'ny volana aogositra no mankaty fotoana ny antomboan'ny valanaretina pesta. Fahafatesana roa no nanampy ireo 5 no taterina hatry ny omaly. Avy eny Nosy-ala Antananarivo ny iray izay zazakely efa teo ambavahoana no nentina namonjy hopitaly raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny iray kosa tany Amoron'ny Mania. Tranga vaovao 7 no niditra hopitaly hatry ny omaly hatrany. 20 tamin'ireo avy eto Antananarivo. Ny 3 tany Toamasina, 3 ihany koa tao Matsiatra Ambony, 2 tao Vakinankaratra ary tranga vaovao iray tao Amoron'ny Mania. Isan-taona dia manodidina ny 300 hatramin'ny 900 eo ireo trangana pesta voamarina sy mampiaya manerana ny nosy raha ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Nahita ampivoaran'ireo olona efa nahazo fitsaboana ka sitrana hatramin'ny nisy ny valanaretina. Ny tombo 20 ireo olona sitrana ireo raha oharina tamin'ny antotanisa mivoaka omaly. 7 kosa ireo manaraka fitsaboana. No ny mbola fisian'izay valanaretina pesta izay dia nanao fanambarana ihany koa androany maraina ny ministera ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny UNICEF sy ny BNGRC. Voalaza nandritra izany fa miato ny fampianarana ho an'ireo Cisco sy ZAP voakasika manokana hatramin'ny 10 novambra izao. Ho an'ny Cisco Antananarivo dia ahitana Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo antsimondrano sy Ambohidratrimo. Toamasina voalohany, Cisco Fenerive Est, Cisco Vavatenina, Cisco ny Mahajanga voalohany ary Cisco ny Fianarantsoa. Voakasika ao anatiny ihany koa ny ZAP Anjozorobe, ZAP Mangamila, ZAP Sabotsy Ambohitromby, ny ZAP Toamasina Ambanivohitra, ZAP Antoby Est, ZAP Antanety B, ZAP Alamarina, ZAP Mahaditra, ZAP Ambalavao, Anjoma, Miarinarivo voalohany, ZAP Ambato Miady voalohany, Ambato Miady faharoa, ZAP Betaville, ZAP Masolo, Bematazana, Miandrarivo, Ankadinondry Sakay, ZAP Firavahana, ZAP Port Berger faharoa, ZAP Antsara Marina, ZAP Ampasimaneva, ZAP Antsara Vinany, ZAP Ambositra 1A. Ny alatsinainy 9 novambra araka izany vao andray ny fampianaran'ireo sekoly rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao anatin'ireo Cisco sy ZAP voatanisa ireo. Fa lasa loloatra raha oharina tamin'ireo taona teo aloha ny fiavian'ny pesta tamin'ity taona 17 ity, hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Antony mahabetsaka ireo olona maty n'ity valanaretina pesta ity amin'izao fotoana izao. Fanentanana no nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany ny amin'ny tsy tokony hinanana fanafody mialoha raha toa ka tsy mbola mipoitra ireo fambara miora miarin-jatovo sy kasa mbola manana no mitondra ny fanampanazavana ny voka-dratsiny izay fihinanana fanafody mialoha ny fotoana izay. Mbola miampy hatrany ny marary voan'ny pesta amin'izao fotoana, miakatra ihany koa ny isan'ny maty. Raha efa naverimberina ny fambara tokony hojeren'ny rehetra, manatevina ny fanentanana amin'izao fotoana izao ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no ny fisian'ireo tsao sy torohevitra diso. Voalohany, miantso mpitsabo no mety indrindra raha toa ka misy ireo fambara mikasika ny pesta. Raha tsy manana fahafana ho amin'izay ihany koa, dia ny manantona ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fokontany no tsara antonina loha isoroana ny fifindrany aretina amin'ny olon-kafa eny an-dalana. Mba tsy hatonga anao mety hoe amindra sanatria izany hoe voanao dia amindra ny anatin'ny taxi be, amindra ny anatin'ny izay alehanao rehetrarehetra, aleo aloha mankeny amin'ilay site d'appui eny. Eny ianao mandeha tongotra kely ianao dia tonga amin'ilay site d'appui dia eny ny afaka miteny ianao manao hoe aty izao ny aretinao raha mila tsaboana tonga dia tsabonitra roany ianao Eo ihany koa ny miantso ilay laharana maitso izay voafaritra 17 angalana torohevitra amin'ny tokony atao.
pesta retitratra indray ny mahazo azy dia manavy be ihany koa ilay olona miakatra be na fananotrany dia mikohaka izy dia mandreo akara dia marary ny tratrany sady sepitra izy dia reraka be koa izy izay ny fisehony fa raha ohatra ka miseho ireo anankiroa ireo dia ny tsara manatona tompo-pahasalamana. Antony maro no nitarika ny fahafatesan'ireo olona voan'ny pesta nanomboka tamin'ny volana aogositra teo. Ao ohatra ireo efa taraiky vao namonjy toeram-pitsaboana. 5 nisan'ny olona maty dia averiko eto fa tsy hoe 5 maty tao anatin'ny ray andro. Zay manko fa misy hoe tena 5 maty fa io ohatra ny epidemia rehetrarehetra dia nanomboka tamin'ny andro tamin'ny farany volana aogositra toko hoe nisy 2-3 maty. Zanga tsara mihitsy manazava an'io mihitsy hoe fa maninona tsy mihena mihitsy nisan'le maty satria misy maty foana misy maty zany le izy dia zay mahatonga an'le epidemia. Dia rehefa tapitra ny epidemia dia hoe tamin'ity taona ity zao nisy maty. Misy manko miteny hoe aretin'ny fahavoritrany aretin'ny fahantrany tsy marina zany. Misy olona ambony misarangany olona rehetrarehetra vodaolo zay mampulmonaire anazy. Zay ny maha-epidemie de peste pulmonaire anazy. Ary zay mihitsy ny tena hoe tokony tonga dia raha vao misy zava-panana dia tonga dia mankanoendro ny toeram-pitsaboana satria azo tsaboana tsara le izy. Nampitandrina amin'ny tsy tokony hinanan'ireo olona salama tsara fanafody mialoha ny ministry ny fahasalamana androany. Fa vao maika tena ary zany mahatonga le seho tsy tena complet tsy tena hita daholo le trangany arety satria hoana le olona efa mihinan-kenam-panafody daholo any ka rehefa tena voan'le aretina izy dia tsy le tranga zany tsy le fisehoana zany tsy tena hoe ohatran'le fisehoana zay tena fahafantarana ny opesta io dia aloha tsy manao an'le fanafody tsika sady tsy vitan'izany le automédication fa maratsy an'le automédication koa dia izao misy olona zao valy enina mihitsy dia hoe mihinana antibiotika foana izy dia tadio tsara fa ny antibiotika nge tsy hoanohan'olo zany misy ny ataonay hoe résistance aux antibiotiques rehefa aveo rehefa tena marary ianao dia tena tsisy andaitra aminao ntsony ny antibiotika rehetrarehetra. Nodisony ministra ihany koa ny filazana fa misy olona mahita vaksiny miaro amin'ny pesta ny tomasina nambarany fa tsy ao anakorotana ny saim-bahoaka izany ary efa anaty ny fijerena ireo tompona andraikitra nanaparitaka ny tsaony eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Lafimavao afa indray kosa any Sambava amin'izao fotoan'izao ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Fotoam-pivavahana lehibe no tanterahina tao amin'ny fiangonana Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely ao Sambava no nentina nanomboana ny tetikasa Pro Futuro izay mitarika amin'ny fampidirana ny nomerika amin'ny fanabeazana araka ity vaovao entiny Jery Edouard amintsika ity. Bibliotèque numérique no votoantiny izany tetikasa Pro Futuro izany ka ireo sekoly katolika ao amin'ny diocèse Natsaranana no namomboana azy. Ireo ankizy any amin'ny ambaratonga voalohany no hanomboka hikirakira ny fampiasana amin'ny alalan'ny tablety mifandray amin'ny ordinateur izay efa misy ireo atotan-desina rehetra. Mifanojo amin'ny tenin'ny Papa François ity tetikasa ity fa niriny Papa ny hitondran'ny ankizy rehetra maneran-tany mba hikirakira sy hifehy ny fitaovana nomerika sy informatika. Ny Papa François rahateo no ray pia ity tetikasa Pro Futuro maneran-tany. Tetikasa eo anivon'ny Eglizy Katolika ka ny Papa Ray Masina misy no piay azy ary ny association Pro Futuro no piantoka ny vola amin'izany. Nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa Pro Futuro ity teto amin'ny diocèse ny Sambava ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ny tenany izay piay manokana ny ankizy malagasy. Zava-dehibe loatra ho anareo ankizy zany ny fampiasana teknôlôjia vaovao. Namporisika anareo ankizy hifototra amin'ny kulturatsika, amin'ny fandalana ny fihavana, amin'ny fandalana ny fifanajana, ny fanajana ny ray aman-dreny, fanajana ny mpitondra, ny fifanajana aminareo saminareo. Ilainy izany ary zava-dehibe izany. Zany any no fototra ny fanorenana ny firenena vanina. Na firenena mahantra aza isika tokony hijoro manan-karena eo amin'ny toe-tsaina satria izany no ilaina fampandrosoana ny firenena. Sy fitrotroram-bavaka ireo mpianatra malagasy tsy ankanavaka avy tamin'ny taom-pianarana 7-20 20 amin'ny sekoly katolika teto amin'ny diocèse Natsaranana.
misy ihany koa ny vaovao maro samihafa mbola miandry antsika fa hiato kely sika ao anatin'ny dokam-barotra. Ary dia mitoy ny fanarahanao ny vaovao atao anatin'ny LEJT ny actu hatrany. Mankasika ny toetry ny andro hiato ny orana ao anatin'ny 3 andro manerana nosy raha nambaran'ireo mpaminaviana ny toetry ny andro eto amintsika. Ny alzay maina no mitsoka ny avoatany hiena kely mihoatra ny teo aloha araka izany maripana ho an'ny faritra rehetra noho izay izay teny ampandrinombo ny tafa tamin'ny teknisiana ary Pierdina Razafindramanana sy misy Razafinjatova ary mitondra amintsika ny vaovao. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika izao ho hiatrany nambaran'ireo mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Indraindray avy ny orana tahaka niseho tamin'ity herinandro ity ho an'ny faritra Analamanga sy ny manodidina mbetika maina ny andro. Nipoaka izao ny masoandro nanomboka anio ary tokatra amin'ny talata ho avy izao izany ho an'Antananarivo sy ny faritra hafa. Mipoaka amin'ny masoandro satria ny fitsokon-drivotra eto Madagasikara mihitsy no mahatonga an'izay zavatra izay. Amin'ny ankapobeny tsika rehefa miresaka izay tsika dia mamorana foana fa mitendray mitoraka aty maina tanteraka ny alzay mitsoka eto dia izay mahatonga an'ilay androntsika somary sady maina no ainona fanana ihany na dia eo ary le mandrivondrivotra ilay sako teo. Ny enany maripana ho an'ny faritra Analamanga sy ny manodidina vokatry ny tsioka ny alzay. Ifandimba ny rahona sy ny masoandro ho an'ny anio sy rampitso raha ny vinavina trany toy ny any amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara sy eto afovoantany. Aka volonandro ririna araka izany ny toetry ny andro ho an'Analamanga ao anatiny izay 2 andro izay. Mangataka ny anomboana ny asa fanondrenana ny toby mpiantsonana vaovao eny Ambohimanambola ny KMMSF komity miara-mitantana ny fasan'ny karana. Izy ireo izay efa nanaiky ny tetika asa mpanatsarana tarin'ny ministera ny fanajariana an-tany miaraka amin'ny ministera ny fitaterana teboka vitsy kosa no efa nanaovan'izy ireo fanamariana tamin'ny ministera PIA mba ahafahan'ireo kooperativa rehetra miroborobo ao anatiny izay asa izay fanazavana izay nentiny filohan'ny KMMSF nandritra ny fivoriam-ben'ny ASSTA zone fikambanan'ireo mpitondra taxi miasa ara-dalàna any amin'ny fasankarana ny andindin'izay entiny rindra tahiry sy doda raha-jarinjato. Efa mandrosi ny asa fanamboarana tompiantsona vaovao eny Andotapena karaha ny fanamarian'ny filohan'ny komity miara-mitantana ny fasan'ny karana KMMSF androany. Tsy mitovy amin'izay nefa ny any tompiantsona vaovao eny Ambohimanambola izay amindrana ny eny amin'ny fasan'ny karana. Ny KMMSF izay nilaza fa tsy mandavelively ny tetikasa. Efa nalefa tamin'ireo tompon'andraikitra voakasika kosa ny fangatahana fanatsarana avy amin'izy ireo ao anatin'izay fananganana fotodrafitrasa izay. Isan'ireo ny momba ny guichet unique sy ny fanitarana ny toerana natao hiantsonan'ireo fiara miandry anjara fiaingana. Mba tsy guichet unique dia hoe coopérative 10 atambatra iray dia hiteraka korotana hoe izy ny tompotoro firy ny tomobile ato amin'ny anina mandeha fa hoe aleo le hoe zotra anankiray Tananarivo Toliara ohatra misy coopérative 10 aleo izy atambatra trano lehibe anankiray na omena efitra tsirairay dia hoe mba hanana toerana ho an'ireo taxi brosy miandry toro zany hoe parking d'attente manokana mba tsy ao anatin'ilay embarquement sy débarquement. Androany kosa no nampiantso fivoriam-be maika ny KMMSF izay miahy ny Astazona dia ny fikambanan'ireo fiarakaretsaka mitrandraka ny fitaterana eto Antananarivo ao amin'ny fasan'ny karana. Raha tsy ivina dia nanao fanambarana tamin'ny anarany ny filohan'ny Astazona, fanambarana politika izay tsy nandalo fankatoavana tamin'ireo mpikambana sy tao amin'ny KMMSF. Fihetsika izay voararany tsifika mifehy azy ireo. Taorian'ny fifonan'ny filoha sy ny fifampiresahany tamin'ny KMMSF dia mbola voatazona hoe ho amin'izay toerana izay ny filohan'ny Astazona amin'izao fotoana. Zany izy ka hitondra resaka lokona politika na hitondra izy fanaovana politika ety na hampamory vahoaka izy na hampamory mpitatitra dia ho lavinay ary tsy ekenay ka anondraisanay fepetra.
mikasika ny olan'ireo mpitondra taxi amin'ny ankabeny kosa dia nanambara ny filohan'ny KMMSF hatrany fa tsy manana fahefana hiditra amin'ny fandaminana anatin'ny Astazone izy ireo toy ny fanerena ny fitondrana lanterne na ihany koa ny mikasika ny Omavet. Raha ny fanazavana kosa nefa taxi efatra irery any hatreto amin'ireo 770 miasa ao amin'ny Astazone no efa nametraka izay lanterne izay. Lafomba vaoafa indray kosa mbola olana eto amintsika ny idiran'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tontolon'ny asa. Ny tsy fanomezan'ireo tompon'orinasa tolotrasa ho an'ireo manana fahasembanana moa no anton'izany. Ezaka ataon'ny ministeran'ny fampananan'asa araka izany ny ampiditra sembana miisa 17 mianada amin'ny orinasa iasan'ny ministera rehefa avy nanaraka fampiofanana izy ireo. Teny an-toerana nanangona ny vaovao mahakasika izay miora miarin-jatovo sy kasa mbola manana. 17 mianada izy ireo no nanaraka ny fiofanana momba ny fametrahana herinaratra any an-tokantrano amin'ny alalan'ny angova zavozina. Teto amin'ity ivitoeram-pampiofanana ho an'ireo olona manana fahasembanana teto Ampandrinomby no nanarahany izy ireo izany. Izy 17 mianada izay ao ny manana olana ara-pahitana, fahasembanana ara-pandrenesana, fahasembanana ara-tsaina ary fahasembanana ara-batana. Isan'izany Entso. Na eo za izay dia efa mahafeny fametrahana ny herinaratra any an-tokantrano amin'ny alalan'ny angovo azavozina avy izy 17 mianada ireto. Réalisation nataonay nanao nanao devis zany zay, manao devis PV, plaque solaire reny nataonay. Manao dia afaka manao devis zany zay dia manao installation, nametaka any sy ny calcul raha misy zavatr'olona atao zany dia hitanao ny calculena anazy zao PV ampy an'izany, zao zavatra ilaina ampy an'izany. Ity ivitoeram-pampiofanana arakasa ity izay niantoka ny fiofanana rehetra ary miezaka hatrany izy ireo mamaly ny fitsipika kalitao samihafa mba mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny tsenan'ny asa ny fampiofanana omena an'ireo sembana. Tena hoe pratique hoe fametahana installation ana énergie solaire amina trano anankiray ohatra no nampianarina azy ireo. Fa ny ezaka ho ataonay zany dia amfondronandreo ankizy ireo anorona asa arakan'izay nampisehona teo. Ezaka ataon'ny ministeran'ny fampananan'asa, fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa ihany koa ny ampiditra ireo 17 mianada nahazo fiofanana androany amin'ireo orinasa iasan'izy ireo. Groupement ny filaza azy ohatra hoe ZEM, ny FIBAMA miaraka amin'ireny rehetrarehetra reny ny ministera na amin'ny hoe fieritreretana ny fandraisana any moa zany atao hoe tsy avahana fa efa ao anatiny miara-miasa amin'ny ministera reny groupement professionnel reny amin'ny fandraisana ny olona rehetra izay mahavita fiofanana. Marihana fa ao anatin'ny tetika samiary manamora ny fisitrahan'ireo olona manana fahasembanana fiofana arakasa ho fanatsarana ny asa fiveloman'izy ireo no tanjona. Tetika asa izay tohana ny CBM Madagasikara arabola sy arateknika ka vola mitentsina 5,000 sy R1 sy €100 no natokana ho amin'izany hatramin'ny taona 2012. Fa mitoy hatrany ny ezaka fanadiovana sy fandrarahana fanafody amin'ireo faritra maro eto an-drenivohitra. Toy ny any amin'ireo faritra maro manerana ny nosy androany dia toerana maro izay saika faritra Iva sy Siny Katrami no nidina ny ekipan'ny ministera an-drano sy ny angovo ary ny akoranafo niaraka tamin'izy ireo tamin'izany ihany koa Iandry Lalena-Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Tsy mifidy isaranga, tsy manavaka fiaviana ary tsy misafidifidy izay hovoany ny aretina pesta. Mety hovoany zany avokoa ny olon-drehetra raha ny fanazavana nentany teo niva fiadidiany fahadiovana ho an'ny ministera ny rano sy angovo ary akoranafo. Io aretina io dia rahantsika malalaka fa tsy misafidy sarangan'olona na saranganiza na saranganiza fa samy tratrana avokoa zay itsika rehetra na izy eny fa na za miteny zao na isika mpanao gazety na izy samy ho tratrany daholo, samy mety ho tratrany daholo fa tsy mifidy izy fa ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'ny ministera ny rano ny angovo ary ny akoranafo dia misoroka amin'ny fomba rehetra tsy partan'ilay valana aretina. Noho izany dia tsy nifidy toerana ihany koa ny fanadiovana sy famendrahana fanafody ho fiadiana sy famonoana ireo bibikely mitondra ny aretina pesta toy ny parasy sy ny bakteria isan-karazany.
maromaro nietsika atao ministère tsy hoe zao ihany zao zao nareo sendra mba hitanareo hoe tsy zahay fa ny faritra maro eto Antananarivo dia anaovana zao etsika zao avokoa zay hitana hoe inona ny tokony misy fandaminana asa moa zany ao anatin'izy misy lahara-pahamehana dia mihetsika tsikelikely ireo ekipa maro samy zay tazanareo aoriana ao ireo zany manao an'ilay antsoina hoe zao hetsika zao na zao intervention izao. Androany dia nidina teny amin'ireo faritra iva sy itoeran'ireo 4 mi toy ny teto amoro ny ranonanosy sy ampeflo 67 hectara sy maro hafa ny ekipa ny ministera ny rano sy angovo ary akoranafa ka nandraraka fanafody famonoana bibikely. Eo amin'ny lafiny politika indray kosa mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana hanomboka ny volana novambra izao ny fanitsiana izay fanao isan-taona ny lisam-pifidianana. Manentana ireo mpisehatra rehetra amin'izany fifidianana izany araka izany seni efa nahazo ny fiofanana moa ny mpanao gazety ary anjara ny vondrony fiarahamonim-pirenena indray no niatrika fikaonan-doha fanentanana amin'izay fifidianana izay nanolotra vola mitentina roa faingodimy tapitrisa euro moa ny vondrona europeana iatrehana ny fifidianana ka ny iray tapitrisa euro amin'izany dia ho an'ny ireo fiarahamonim-pirenena. Gilles Edouard sy Stéphane Rakotomalala no mitondra ny vaovao. Andraikitry ny tsirairay ny miatrika ny fifidianana fitaratry ny demokrasia misy ao amin'ny firenena raha teo ny tampim-pifidianan'ny vahoaka ao aminy. Isika rehetra zao no antsoina hoe vahoaka manjaka. Ka raha isika ara tsy mahay manaja ny tenantsika, mametraka ny tenantsika amin'ilay hoe vahoaka manjaka, dia aza mieritreritra fa isy hanompo anao eo. Nefa nitady dio fa ny tokony ho izy dia hanompo ilay olona izay hofidianao eo. Efa tonga any amin'ny fokotany rehetra ny lisam-pifidianana saingy mila fanentanana ny tsirairay mba hanamarina izany anaran'izany. Izay indrindra no tanjon'ny seni amin'ny fanomezana sehatra ikaonan-doha ho an'ny fiarahamonim-pirenena androany. Araka ny volazako teo efa nanao fanentanana foana hatramin'izay fa mbola tokony ampiana ohatra hoe ireo le olona leo vehivavy any amin'ny toerana hafa tsy raha tsy jery fotsiny hoe amin'ny faritra Tego iny zao misy vehivavy tena mbola ohatrany hoe manaja n'le sotoavina misy eo amin'le toerana dia tsy dia mariska ao anatin'le fidirana amin'ny lisam-pifidianana dia ireny olona ireny no sensibilisena mihitsy. Ao antsimbolona roa faingodimy tapitrisa euro no natolotry ny vondrona europeana ho an'ny fifidianana ka ny iray tapitrisa euro ho an'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena. Manentana ireo mpisehatra rehetra amin'izany fifidianana izany ny seni. Inona ny zavatra endrasan'ny seni? Ny zavatra endrasan'ny seni dia tsotra fotsiny ihany ny ampilamina n'le zavatra izay atao anekeny rehetra ny zavatra izay atao ka ny tsirairay avy zany dia andray ny toerana misy azy ao anatin'ny fangaraharaana ao anatin'ny fahitsiana pampatonga ny firenetsika ilamina sy androso raha pitso zany. Hanomboka ny volana novambra izao ny fanitsiana fanao isan-taona ny lisam-pifidianana na ny révision annuelle de la liste électorale. Mialohan'izay toetrany ny fanentanana sy ny fampahafantarana izay ataony seni. Fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany indray kosa dia mihamaro hatrany ireo mpilatsaka ny sitrapo vahiny miasa eto Madagasikara. Mahery ny 570 amin'izao taona ho any izy ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Piscor isan'ny tena miavaka amin'ny fahaizany mifandray amin'ny malagasy. Anisan'ireo i William, mpilatsaka an-tsitrapo amerikana niasa teto Madagasikara nandritra ny 3 taona sy tapany. Sehatra maro no niasany toy ny fambolena sy ny fiompiana. Tapitra ny feptaona niasany ary iverina any New York an-tenany no tanterahina androany moa ny fanaovam-belomazy sy hoarantsika ary nidresadresaka izay ny fanaovana tamin'ny ity mpilatsaka an-tsitrapo ity. Rehefa misy volontaire mifandray amin'ireo olona any an-tanàna na ny pony any amin'ny na indrindrindrindra any ambanivohitra dia ny fifanankalozana ara-kolotsaina no tena misongadina be satria voalohany no mandeha ny teny gasy faharoa dia samy hafa be zany ny kolotsaina amerikana sy ny malagasy ary ahitana zavatra be dia be zany le izy na ho an'ny volontaire na ho an'ny olona any an-tanàna. Le fomba fiasana zany amin'ny modely betsaka izy satria tsy mbola hitako teo amin'ny vocabulaire nampiasay mihitsy ny teny hoe tsia izay zavatra nampanaovina azy sy ny fitainy. Izay ihany koa no antsika miampita any ivelany any Syria. Afaka teo ambany zioga ny fanjakana islamika ny tanàna ny Raqqa ao Syria araka ny efa notaterina teto fo manomboka izao dia izy mpitondra vaovao apetraka ao Raqqa ratsy ahivina mahery ny 3 arivo ireo namony ento amin'ity tanàna ity nandritra ny fitondran'ny fanjakana islamika. Miomana amin'ny fanolorana ny tanàna ny Raqqa izay renivohitry ny fanjakana islamika atao Syria ho eo ambany fahefany mpitondra mahefa ao an-toerana ny tafika iraisam-pirenena ao Syria amin'izao fotoana. Ny alohan'ny andehanan'izy ireo amina toeran-kafa hamongotra ny vondrona jihadista.
hatramin'ny nafongana ny fanjakana islamika teto amin'ny tanàna ny Iraka ny talatalasa teo saika foana avokoa ireo faritra nisy ny vondrona mpampiorohoro raha nambarany mpitondra teny ny Air Démocratique Syriane na ny FDS. Maro tamin'ireo mpiady no mbola hita tety an-toerana naneo ny hafaliny noho izao fandresena goavana azon'izy ireo izao. لقد شاركت وحداتنا في الحرب منذ البداية وحتى الآن. Taorian'ny ady nandritra ny volana maromaro ary noho ny fanohanana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena no tarian'i Washington moa no nandresena ny fanjakana islamika teto Raqqa. Raha tsy ahivina mahery ny 3,000 ireo namoniainy tao Raqqa, olon-tsotra avokoa ny 310 tamin'ireo raha nitatitra navoaka ny mpanaramasony zon'olombelona ao Siria. Ity tanànan'i Raqqa ity moa no isan'ny ainy ireo fampiroroana mahatsiravina nataon'ny vondrona jihadista. Mitsahatra teo ihany koa ny ady ao Raqqa noho izany raha ny fanambaran'ny FDS. Mitohy kosa hatramin'izao ny hetsika fanadiovana sao mbola misy mampiaya. Dia hojerentsika avy hatrany ny sary izay miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa an'ity androan'ity ankoatry ny miteniteny foana izay rahana amin'ny Francis Turbo. I Safimbina indray no hitafatafa hiaraka amin'ny ankizy ao anatin'ny zanam-pandalana zazamantany ho an'ny anioalina. Andro natokana ho an'ny mpahandro sakafo androany ary manodidina izay indrindra ny oyanao antsika androany. Ary ao anatin'ny afakely kosa no anarahantsika ny makasika ity zazavavy kely iray izay milanja 9 kilao faingo roa teo ampaterahana ity izay anasananao moa tsy saraka hatrany fa naraka hatramin'ny farany ny logité. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma ao amin'ny manaraka indray. Tapany faharoa ny logité indray zany manomboka eto amin'izao amin'ny valora 90 minitra izao eto Madagasikara manao ny Francis. Salama tsara misaotra indrindra amin'izay fanontaniana izay dia faly miarahaba ny rija ihany koa dia miarahaba anareo rehetra izay namana mpiara-miasa dia miarahaba ihany koa anareo rehetra izay mpijery salama tompoko. Miteniteny foana ary. Question management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Ny vaovao misongadina aloha zany zao dia ny fisaonam-pirenena izay ampatsahivana antsika rehetrarehetra. Ny dikany efa ampatsahivana mba ho resadresantsika zany ilay izy mba hahatonga ny olona hoe hiara iombo-po ao anatin'izay alahelo amin'ny fandevenana zany hoe ny dikany fandevenana mantsy zany dia hoe tsy ho hitantsika intsony olona io na ny vatapatiny ary tsy ho hitantsika intsony na izy efa ao anaty vata zany hoe tsy ho hita intsony izy zany tsy hisy intsony izy teo mantsy izy zao mbola resadresahana mbola mivoaka ny tantarany ny archive momba azy fa zao izy zao alevona dia ho vita tanteraka ny amin'ny ary dia fa betsaka moa ny miteny dia very ndray ny olo mankany Madagasikara very ny bibliotèketsika may ny tahiritsika zavatra ohatran'izany tena zava-dehibe tokony hoetraretsika malagasy zany fahalasana ny ray aman-dreny lehibe ohatra ninga Zafelbera izay lasa teo io ary dia lasa izy iny raha mpitso zany mba hiaraka iombona eritreritra isika rehetra na dia hoe tsy ho ajanona zany asa mandraharaha mandavanandro zay kosa angamba tsy ho atao hoe fa mba hoe mba hiaraka iombona eritreritra hiaraka iombona alahelo maro zava ho azy misy ny manao fetim-pianakaviana mba tsy atao maresaka be any ivelany fa mba ao anatiny ao satria mitodika manokana amin'ireo olona ankalaza mariazy tsy ho akory hofoanina le mariazy ka sarotra be kosa angamba zany fa mba atao foana ao an-tsaina zany hoe misy fotoam-pisaonana pirenena raha mpitsoka raha ho anareo zay voatery tsy maintsy sotrosotro ny bara no mihidy fa tsy hoe kory hoe ny fisotrona no rarana fa mba atao mba somary ampalefalefahana sady ao anatiny alahelo firenena izany zavatra rehetrarehetra izany ankoatran'izany manitona ny saina daholo na reny orana tsy avy reny orana avy fa ny tena zava-dehibe teo amin'ny vaovao io androany io aloha ho anahy manokana dia ny resaka besta ny fanemorana ny fidiran'ny mpianatra indray ny fitombony ny tarehy marika zay mampatahotra an'izy tompoko
tsy fantatro nareo mbola misy mametra-panontaniana ary tena olona akaiky ny tena zao de niteny mihitsy ary veriko fa tsisy ange ty resaka peste veriko fa resaka politika ange izy io hoe foroporona tsy atopoko misy ny peste ary aza mandrimandry manana retina isika fa voakasiky ta marina ny zavatra tenen'le izy le olona natao interview teo avy eo amin'ny resaka rano sy ny fidiovana iny izy hoe tena mety voakasiky zany daholo mety voany zany aretina zany na izaho na ianao anankiray tiako mariana ihany keo teo misy ny ady any Syrie zay nahazoan'ny tafim-panjakana syriane zay voalaza teo force syrienne voalaza teo ao anatin'ny sary iny raha manamarika tsara nareo azon'ny force syrienne hoy ny fanamariana tamin'ny teny frantsay teo sy ny commentaire ny tsy fantatro ny malagasy nanao commentaire teo i Sonia izy hoe azon'ny tafika syrienne ny tanànan'ny Raqqa zay fanamariana ihany tiako mariana io force syrienne io tsy ny force gouvernementale ny Bachar el-Assad satria i Washington manohana an'io izay Washington tsy hanohana any Bachar el-Assad mihitsy fa io la FDS force démocratique syrienne ngambany izay raha tsy diso na front démocratique syrienne force démocratique syrienne zay le izy izay arabo-kurde kurde sy arabo no ao anatin'izy io izay antoko mpanohitra any Bachar el-Assad eo de fa mampangitikitaka sahady fa lasany zareo FDS ny tanànany Raqqa zay nanjakan'ny fanjakana islamika zany hoe efa voaroka tao aloha zany ny état islamika fa saingy manaintaina i Bachar el-Assad sy i Moscou am'izao fotoana zao lasany amerikana le izy lasany atoko mpanohitra le izy mbola tsy vita ny ady ao Irak ao Syrie azafady mbola tsy atoato ny fahavitany ady ny Syrie le izy moa zany zavatra mahaliana anazy zany io ohatra fanarahako Champions League zany fanarahako io adiny Syrie ny Irak satria Irak koa aza dinoina fa misy ny province ny Kirkuk zay nanjakany état islamika zay lasany tafim-panjakana irakiana am'izao fotoana zao zany hoe amin'ny ankapobeny zany tsisy intsony ny territoire ny fanjakana islamika resaka lavabe zany fa ny sary hoetiko atsika rehetrarehetra eto dia sary avy agny Ambalavao zay Ambalavao tseny Paris fety aman-danonana no vonjena itany tamin'ny ray volana roa volana telo volana lasa teo angambo zay tao agnatin'ny fety antsoina hoe Kridy inona natao hoe Kridy ny tao hoe Kridy dia fety hanaovana fisaorana ho an'ny zanahary sy ny razana ho an'ny zavatra anankiray natao na ho an'ny zavatra anankiray hatao ary dia fety ohatran'ireny famadihana atao aty avaratra reny izy aty avaratra tiako tenena aty Antananarivo sy faritra avaratra Fianaratsoa fa ny faritra atsimo ny Fianaratsoa tsy manao faritra atsimo ny faritany Fianaratsoa tsy manao an'io famadihana io tsisy mamadika zany any atsimo any fa aty amin'ny faritra Moronmania sy faritra Vakinakaratra ary ny faritra aty Antananarivo aty ihany no hitako hoe manao ny famadihana io fa ny ankoatran'izay dia ny ao atsimo ao dia fety na Besleo asimo le izy Kridy roflage azy ambangovangony kely le izy tsy aro voatanisa atao anatin'ny 3 minitra ny atsipriany le izy Kridy tagny-Ambalavao ina reo tao hoe Kridy amin'ny faritra Ambalavao sy ny Paris ao misy azy fomban-draza io sady misy ifandraisany amin'ny famadihana so de mieritreritra nareo hoe mitovitovy amin'ny famadihana ny fety sy ny kabary de misy hitovitovizana ihany fa eto de tsy mikirakira razana misy tsy makany apasana fa saotra de raha misakafo famoriana ny fianakaviana zay ro atao misy koa ny baly zao ro atao hoe saosy ny zanahary sy ny razana misy indroa metaona moa ny saosy amin'io de misy ny amin'ny sasakaly misy ny amin'ny atoandro misy koa ny famonoana omby rehefa ny malagasy manao raha ny omby tsy maintsy maty ary mitindry mitoraka ity aza moa misy fombafomba atao amin'ny famonoana ny omby indrindra fa ny raha ny omby
tatazana ny raha ny aomby dia fairina araraka amin'ny vatomasina zaraina ny hena ary dia ny mahazo voalohany zalahy mahery sady iso anjary ireo sady misy bizibizina madinidinika ihany agnaty listra fa sa hoe raha zaraizarai-poagna dia mitohy ny saosa vavaka io toy ny sorona masina zay atao any am-piangonana ohatra zany fa amin'ny fomba malagasy mifety amin'io agnatokotany agny mitohy ary dia ahitana ny fombafomba maro isan-karazany madinidinika zay tsy voatanisa ato anaty minitra visy nisan'izany ohatra ny toto vary sasasa ary dia miparitaka ny akalo sy ateo ao ny mpanao vakodrazana isan-karazany zay mba avelanay mba ho zerenareo iro atao hoe raha marsona fantadaza amin'igny farsigny ohatr'zay araka nefa volazako teo moa zany tsy hoary voatanisa daholo le izy satria misy saosa karazany roa teo le saosa voalohany teo amin'ny andro alina hitandreo teo a saosa minuit 12 alina ao anatin'lay alina iny izy io raha vao mipaikiny 12 alina dia atsonona daholo fianakavianatra rehetra andao anao saosa voalohany dia vita iny saosa igny a dia misy cérémonie eo amin'ny 12 minitra ka hatramin'ny asasakadiny eo atao a dia ny saosa faharoa efa ny apitsony iny a efa tolatolakandro indray ny apitsony iny a manao an'io saosa faharoa ny zavatra atao dia misy karazana ranorano iry mitodika any anjoro firarazana atsinanana varatra dia misy ny vary sy ny laoka eto vary sy ny hena eto ambany eto dia io no angatahana saotra karazana hoe symbole na fisehoana izany a fa dia misaotra nareo razana misaotra ny zagnahary le izy a tsy tena Andriamanitra loatra fa mino fa zavatra ray ihany zany na Andriamanitra na Zanahary ny tsara angamba dia tena hoe anaovana fanadihadiana manokana mihitsy izay tsy anjarako satria tsy haiko zay toko satria na le fomba azy tena be dia be ny tsy voafehiko a fa tena ilako tsiny fa dia mba iangaviana zay mba manana tahiry sy zavatra olazaina momba an'izany mba manome fa tsy olana zany ka sokatra mivazatany efatra isika misaotra tompoko misaotra anao mitondra an'izay fampahafantarana zay a cridy ny anaran'iny zany ho an'izay mety mbola tsy nafantatra zaza manontany indray no ny fisaonam-pirenena rahampitso dia nafadika ho androany no fanarahanao an'ity zanam-pandaranyity zaza manontany izay fotoana anontaniana ireo ankizy ny fanontaniana izay tian'izy ireo apetraka ho an'ny androany dia chef mbinina izay efa tsy zoviana amintsika rehetra intsony a mpamorona ny la gastronomie pizza no nametrahan'ireo ankizy ireo fanontaniana tsy alavitra ny toerana hitondrana andreto ankizy reto androany eto anatin'ny zaza manontany satria dia ety Analakely ety ihany a toerana hafa indray tsy voatery hoe mpanakanto no hiaraka amintsika amin'ity androany ity dia ho hitantsika eo rehefa avy eo fa tanitsika aloha ny ankizy hoe mety hoe raha fieritrereto andriana zao dia inona ny anambarana an'izany pizza zany mbola tsy haiko mbola vao anontaniana lafarine eny ary dia hojerentsika tokoa rehefa hoe misy lafarinina ve izany pizza zany a andao ary arahana ny resadresaky ny ankizy miaraka amin'ity vahiny ity ato anatin'ny zaza manontany Mapita ny anarako dia ho be folo taona inona ny nitapikanao pizza? Ny nanosika anahanao pizza zany a dia satria cuisinier za nanao lakosia zany nahandro sakafo a tany ambolohany tany aloha tsy tena hoe cuisinier ny asako fa ny asa taty amin'ny tontolon'ny lakosia zany ny asa nanao fanadiovana dia lasa aide cuisinier dia avy lasa cuisinier dia lasa chef cuisinier dia rehefa lasa chef cuisinier za dia tsy maintsy nitady filière ray ao anatin'ny lakosia zany a ivelomako a dia lasa mpanao pizza zao efa mananjanaka be dia be a mananjanaka 3 vavy dia 2 laza eny akadindramamy eny no mipetraka eo amin'ny essence ambony no filaza azy
Nampiazam-panjakana ny dadako dia tany amin'ireny le pepe kely ambanivohitra kely be dia be rano Madagasikara zany hoe mifindrafindra foana isaky ny roa taona tany nanomboka nisy an'izany hoe pepe tany Ambato kely any ambanivohitra be zany dia nisy koa hoe tany Manjakandriana tany amin'ilay hoe Mbobary Manjakandriana dia nisy tany EPP Andofaria Ambatolampy zay ny anarako avy eo za nianatra tamin'ny Suzy Ambatolampy dia lycée Ambatolampy dia teny Akatso. Ny fiainana andavanandro zany ny fiainan'ny mpananakozy rehetra dia tsy dia hita loatra eny amin'ny fokotany eny amin'ny fiarahamonina eny ny mpananakozy matetika satria zay mirava alina be zay ohatra hoe any amin'ny 12 alina ny mirava miray dia miditra maraina be koa indraindray fa na tsy miditra maraina be ary dia somary matory maraina zay zany zay. Manana fialam-boly be da be za fialam-boly nataoko aloha zany amin'izao satria efa anisan'ny teknôlôjia hoe internet ity dia manaraka vaovao be raha-tany zany amin'ny internet sy tontolon'ny sakafo sy ny resaka architecture na zavatra tsaratsara rehetra zany no fialam-boly koa ankoatran'ny manao sport manao baolina sy ny piscine zany. Ny nanokatra gastro pizza efa 27 ans vao nanokatra gastro pizza fa za nanao lakozia niasa tamin'ny lakozia mbola nianatra tany amin'ny lycée tamin'ny classe de seconde dia fa nikarama rehefa weekend manadio restaurant-n'olona sy lasa namasa vilia tany amin'ny restaurant hatramin'ny classe de terminale zany hoe niasa tao an-dakozia zany za efa nanomboka tany amin'ny taona tany amin'ny fa 19 taonako tany dia efa niasa tao an-dakozia zany. Ny fanaoko pizza zany rehefa lasa chef cuisinier dia somary novaiko kely tsy mitovy amin'ilay recette reny fa raha ny fanaoko anazy no anontaninareo dia hoe manao pâte à pain fa somary asiako épice kely sy karazana fangaro kely zany mba hampiavaka azy dia ny sauce tomate kosa sahala amin'izay fa ny fromage dia ny fromage hitantsika eny an-tsena rehetra eny ihany no ampiasaina zany. Tom Sawyer ny tiako tamin'ny andron'ny Tom Sawyer reny zany zay no kely ohatranareo dia iny jerenay foana rehefa mandeha na efa hitanay be dia be ary chef-mbilina dia za taloha mpihira mpitendry zava-maneno dia mpihira mpanao cabaret fa rehefa niasa tamin'ny lakozia dia tsy nihira ntsony dia tsy manao cabaret ntsony. Ny mpihira tiako indrindra dia mpihira avy any Antsirabe zay izy olona avy any Antsirabe zany hoe zay ankizy niarakaraka tamin'ny teny Antsirabe tany zany mety tsy fantatrareo ny ino moa ny anarany zany fa ny anankiray amin'ireny nisy mihira taty niaraka tamin'ny Abao izy taty aoriana dia mpihira tena tiako be dia ny olombelon Rikia ny Tarika Rebika Mahaleo marobe ny mpihira tiako zany fa rehefa hira mitovitovy amin'ireny ataon'ireny olona reny zany dia tiako daholo. Njakatiana koa tiako be. Ny olona mifaneratsera amiko dia tonga dia mahafantatra ny sakafo tiako indrindra fa ny vady aman-janako dia ny olona akaiky ana rehetra dia mahafantatra fa mihinana trondro foana maraina jusqu'à hariva. Misy antony manokana be mihitsy ny nanako trondro satria rehefa nanao lakozia dia zay document rehetra hitako dia manambara daholo fa mahasalama ny trondro sady mampatanjaka. Ny malagasy aloha no teneniko voalohany ny mpanao sakafo tena tiako indrindra
dia misy atao hoe chef tahiry zay mety tsy fantatrareo tsony fa fanampitan-dranomasina any a dia manaraka anazy atao hoe chef live chef ho any amin'ny lavaranga izy amin'izao a dia raha mpanao mofomamy indray izy a dia atao hoe chef ito zany chef be anay taloha dia ny chef vazaha misy chef be anankiray hoe Paul Bucas asa nafantatrareo a zay zany no chef arahako akaiky ny fiainany sy ny zavatra ataony rehetra dia zay olona rehetra mivoaka vao aminy koa zany a arahako akaiky daholo. Ny dessert tena tiako zany dia ny fruit io a rehefa avy misakafo a dia mety malany ray sobika mihitsy indraindray rehefa atao aloha koa zany zany hoe tena mihinana fruit be dia be zany efa 4-7 taona zao a atsoatsy. Tena zava-doza ny peste tena matahotra peste be mihitsy chef mbininy fa tsy afaka maka izy. Manina ny pizza safidy natao fa tsy ohatra hoe mofomamy dia afaka zafananay na Nitsafidy nanao pizza tamin'ny fotoanandro ny satria tamin'izany fotoana izany tsy dia nisy nanao betsaka ny pizza sady mbola tsisy nahafantatra firy a dia ny heveriko fa mety avelona zany a raha ohatra ka zay no atao avelona maharitra satria mbola nalalaka ny tsena. Ny dadanay sy mamanay a manao sakafo fa le sakafo malagasy be any ambanivohitra reny zany a dia tany no nazahoako angam-panahy voalohany a nianatra sakafo nataondry zareo a dia lasa tia mahandro sakafo a dia lasa tia mahandro vary a dia lasa tia mahandro laoka dia lasa tia manao raharaha dia rehefa avy eo amin'izay a tia nanampy ny olona mpanao sakafo dia lasa mpanao sakafo avy eo. Ny zanako anankitelo a mahay lakozia daholo fa ny anankiray izay a no tena mahay fa amin'izao fotoana izao zareo a asiako manasa vilia atao amin'ny gastropizza aloha manasa vilia izy a dia rehefa any an-trano izy a rehefa vakansy io a dia rehefa any an-trano izy a dia mifandimby a manao sakafo maraina dia sakafo atoandro a dia sakafo hariva dia sady ampianariko moramora eny any zany izy fa ny zanako lahy evo zany a mety aho mpahandro sakafo atsoatsy. Tena hoe isany hoe pizza niparitaka efa fantatry ny gasy ihany pizza talohan'ny la gastronomie pizza fa ny azy zany tena niparitaka indrindra fantatry ny sarobe bahoaka e tonga dia ino zany vulgarisé démocratisé popularisé tout ce que j'ai raha Samuel ia fandarana zanam-pandarana zay ho hitanareo ihany koa amin'ny page Facebook Curiosité a ahitansika hiditra ao anatin'izay a nanomboka androany no nisy izay page Facebook Curiosité izay hitanareo ny vaovao rehetra poitra eto amin'ny télévision mety ao aorian'ny télévision mazava ho azy izay page izay no mandefa ny vaovao. Ny manaraka ho jerentsika izao dia hoy ianao mbola resaka sakafo ihany. Satria andro natokana ho an'izay sakafo izay andro any dia mahakasika ny sakafo malagasy no resantsika ny ravitoto fantatsika ve ahoana ny fanamboarana ary avy aiza no fanamboarana ny ravitoto izay ny fantaniana napetraka teny an-dalambe teny. Ravitoto. Vita amin'ny inona ny ravitoto? Vita amin'ny ravimangazo. Ohatrany ahoana ny fanaovana azy? Alaina dia tangosina dia totoina dia lasa ravitoto. Vita amin'ny ravimangazo. Alaina ny ravimangazo dia totoina dia rehefa malemy dia izay dia iny atao hoe ravitoto amina. Ravitoto azo avy amin'ny ravimangazo. Any hoe tangosana izy dia totoina, misy totoina tanana, misy totoina masinina. Vita amin'ny mangazo, amin'ny ravimangazo no totoina. Iny lasa hoe ravitoto zany izy rehefa andrahoina.
vita amin'ny ravina mangahazo zay ny ravitoto fa tsy haiko indray ny akoatrany hoe inona indray ny zavatra hafa akoatran'izay maka ravitoto ianao dia totoina dia zay mamoaka anazy eo ravitoto ravina mangahazo ihany ny mety amin'izay ny ravimangahazo ny totoina ny laona sy fanoto avy amin'ny mangahazo mamokatra felany dia mame ravitoto ravitoto avy amin'ny mangahazo angambany izy maniry eny dia tangosana dia azo hohanina ravina mangahazo le ravitoto zany no tena marina dia totoina izy dia avy amin'ny alalan'izay no mahatonga azy ho ravitoto misy manisy sira misy manisy tongolo arakaraka le itiavan'ny olona anazy zany tena marina fanampanazavana kely aloha fa haiko io ravitoto io haiko io satria io zany anisan'ny zavatra ny anarany tena manihote utilissima efa nivoaka teto zay anaran'izay non scientifique manana poiziny izy zava-doza be mihitsy manihotoxine ny anaran'le poizina ao anatiny io le zavatra fotsifotsy reny le ranona fotsifotsy reny ary ny osy zay hitako raha vao mihinana ravimangahazo ny osy do vita ao anatin'ny 10 minitra raha vao tsy voaharina ny tendany vita tanteraka mihitsy be dia be ny olona tsy mahazaka ravitoto fa mamparary vavony izy io noho ilay manihotoxine ao anatiny ao zay no antony mahatonga ny olona taloha ny taolo na ny olona kehitriny any ambanivohitra manao bononoka satria rehefa alona anaty rano iny lovina atao zay aloha azy dia lasa ilay élément toxique ao anatin'ny ravitoto raha izy zay ary zay koa no mahatsara mangahazo maina satria lasa iny zavatra iny poiziny iny ao anatin'ny mangahazo misy reny foana vao mangahazo lena tsy ny ravina mangahazo rehetra koa ny tena anaovana no tsara anaovana ravitoto fa ny laingony lay malemilemy iny ny tsara rehefa anaovana ravitoto satria iny mba malemy aloha ary misy karazany roa ny mangahazo dia eo le mangahazo mahazatra atsika reny lay hohanina ny vodiny fa misy indray le mangahazo be lay tsoina hoe mangahazo fingotra zay tsy hohanina ny vodiny kanefa azo hohanina tsara ny raviny anisan'ny plat malagasy be pitia ny ravitoto sy henakisoa zay ny fanampanazavana kely avy ety amiko sotranao hatrany amin'izay fanampanazavana zay insolite zaza kely anankiray no resantsika ao anatin'ity hafa kely ity zaza izay anisan'ny hoe lehibe indrindra eran-tany teo ampahaterahana satria 9 kilao mahery ity zazy ity andao hojerentsika ny sary sy ny fanampanazavana ahoana re namoahana an'izany nahasarika ny maro ary vetivety dia vorolanina teto amin'ny maternité iray eto Espaina ireo mpanao gazety sy mpakasary noho ny fahaterahany Maria Lorena Marin ilay zazavavy kely milanja 9 kilao teo ampahaterahana izay manasokajy azy ho isan'ny zazavavy kely vao teraka bolanginy indrindra maneran-tany lanja izay mitovy amin'ny fitombona zaza 3 volana eo tokoa mantsy ny an'ny Lorena tsara nefa ny manamarika fa teraka normal izany hoe tsy natao césarienne na nitsindrona péridurale ity reny mpianakaviana ity teo ampiterahana eniky ny afaliana tanteraka izy mivady tsy nijaly mihitsy izy teo ampiterahana satria matanjatsaina natahotra kely ihany izy rehefa naheno hoe ngeza be ilay zaza fa tsy nanino niteraka somatsara ihany Lorena samy salama tsara avokoa izy mianaka mila rivotra ihany ilay zaza saingy tsy misy ahina akory ny momba azy na kely azy hoy ny fanamariana izay nataony mpitsabo tsara ny manamarika fa efa niteraka 3 mianadahy izy mivady ireto ary nilanja 4 kilao sy 500 teo avokoa fa ny an'ny Lorena kosa no tena niavaka vitsy ary tsy fahita firy izany zaza voateraka mihoatra ny 5 kilao izany raha toka misy azy zany dia tsy maintsy didina foana matetika ilay rem-pianakaviana hatreto aloha dia Lorena no voasokajy ho zazavavy kely ngeza indrindra voateraka maneran-tany ho an'ny zazalahy kosa indray dia zazalahy kely teratany italiana izay natratra 10 kilao sy 900 ny lanjany no nandrombaka ny amboara tamin'ny taona 5 nisy kely Ronaldo le dadan'le otrany Ronaldo le ray ia zay ny hafa kely hiditra anatin'ny toetriny andro sika
izay fanampiny kely fotsiny ihany moa zany no entina amin'ity satria efa nentina tamintsika tao anatin'ny actu ihany teny am-boalohany fa hitsahatra aloha ny orana manerana ny Madagasikara ao anatin'ny 3 andro midikany koa zany izao sary hitantsika izao fa dia rahona sy ny masoandro no ifandimby saika manerana ny nosy ho an'ny rampitso ny maripana no somary milatsaka kely indray ny mangatsika indrindra ho an'Antsirabe misy ny 20 degré celsius ny vao maraina Fianarantsoa 1 ary Antananarivo 3 ireo faritra mafana kosa nefa dia mbola mafana dia mafana hatrany mahajanga 7 degré celsius ny atoandro Toliara 4 Antsiranana 1 ireo ny maripana ambony indrindra aloha ho an'ireo faritra eran'ny Madagasikara ireo ho an'izay tontolo andro ny rampitso izay dia izay ihany koa no mamarana ny logité ho an'ity androany ity mifanome fotoana ihany sika rampitso amin'ny fitora sasany toy ny mahazatra veloma tompoko Telma, Safidque numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Topli, tena top. Madio citron indray izao ny vaovao. Vovo-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara, miaraka amin'ny stylo Flair, sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.